Ndrembava kosa eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena ny 20 ka hatramin'ny 20 septambra ho avy izao no tanterahina ny andian'ny fahatelo amin'ny Trail de l'Île Rouge na ny hazakazaka anaty natiora. Any amin'ny faritra Atsimonosy no anatanterahana ity andiany ity. Norobela Rakotomalala no mitadra ny vaovao. Ho tanterahana amin'ny faritra Atsimon'i Madagasikara iny manomboka ny alahady 20 septambra izao ka hatramin'ny 17 septambra 2024 ny andiany fahatelo amin'ny Trail de l'Île Rouge na ny hazakazaka anaty natiora. Hazakazaka anaty natiora izay ara-dalana ny fanatanjahantena sy ny fizahantany. Lalana mirefy 770 kilometatra no oviten'ny mpiazakazaka izay misy dingana 4. Anomboka eo Antsirabe mandalo any Betafo miazo an'Ambositra mipakatra any amin'ny valanjavamboary Nandringitra sy ny faritra Zafimaniry rehetra iny no holalovan'ny mpiazakazaka amin'ny andiany fahatelo amin'ny Trail de l'Île Rouge. À ce groupe qui vient d'ailleurs, un pays que j'ai trouvé moi très intéressant, j'allais dire merveilleux, mais c'est pas suffisant, parce que c'est surtout une question de richesse, de la découverte. Et je crois que quand on a fait un séjour à Madagascar, comme aussi dans d'autres pays, mais parlons de Madagascar, eh bien on en revient différent, et je crois qu'on a avancé un peu dans la réflexion et dans la connaissance d'un certain nombre de choses, en particulier la connaissance de ce type de pays avec les bonheurs et les malheurs qu'il peut rencontrer. Araka nambaran'Andriamatoa Gérard Godin ihany izay avy eo amin'ny Africa Trek Run karakaranetsika dia efa vonona avokoa ny lafin'ny fikarakarana rehetra amin'ity fifananana ity. Fantatra fa teratany Frantsay miisa 30 no andray anjara. Isan'ny mpandray anjara i Gaston sy Augustin teratany malagasy izay efa isan'ny zatrady amin'ny hazakazaka anaty natiora ity.